Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasany babalala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa lehibe indray ny tena komena aminao eto androany a, dia manona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto amin'izao andro an'izao. Tonga indray ny fotoana izay iarahantsika anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana ramoka izao a, dia ny Aki radio a, dia ny Aki media dia mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana. Dia ho tahin'Andriamanitra antsika indrindra ny groupe izay maraina izay miaraka aminay foana mantontosa izao fandarana izao, ka dia tahiny tompony antsika tsirairay avy a. Faly be indray miaraka aminao eto androany a, ao anatin'ity fandarantsika farany amin'ny herinandro ity a, satria androany misy farany aloha dia tsisy indray rapitso fa amin'ny lahady isika vao misy a ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanao isaky ny lahady a hatramin'ny zoma. Dia fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra, dia matoky sy mino fa ampiovan'ny fiainanao ampiovan'ny tantaram-piainanao izao fandarana izay ataontsika izao, hitoritsika ny tenin'Andriamanitra izay teny fiainana mofo ho an'ny fanahintsika ary hamelobelona ny fanahintsika hikarakara ny vatantsika amin'ny fahasalamana antsika. Dia raha androany vao tonga eto dia miarabanao manokana ary tentenanao hoe maritatra ny farany fa tsy tonga fotsiny teto ianao fa misy raha ilan'ny tompo anao Alleloia. Ka dia maritatra ny farany iarakantsika amin'ny adiny iray sasany eo dia iaraka anatin'ny heny vavakantsika, hirintsika, heny toriteny, heny famelabelarana izany rehetrarehetra izany hivavaka hatramin'ny firenena antsika androany. Koa dia mahereza dia maharitatra ny farany. Dia miarabantsika rehetrarehetra ihany koa raha vaovao ianao vao tonga eto aloha dia aza misalasala ianao miditra anaty commentaire miresaka anaty resaka fa fetim-pianakaviana ny antsika eto fianakaviam-be ao Kristy. Ny trabolona teto androany tahiny tompo rahalahy Jonatana, Alleloia. Tahiny tompo manokana rahalahy Jonatana, ranabavy Marizô, resy indray Marizô androany isan'andro Marizô ny miditra voalohany eo, sosoan'ny Jonatana kely indray izy androany aloha. Dia tahiny tompo anabavy Berta, Rodina, Mami, Henriette Rassou, Eliana, dia ao ihany koa Sandola, Mami, Soameva, Verselina, Rodine Marie, Emelovely, dia ao ihany koa ranabavy Stella Mira, Emelovely Tina, Tojo Mikael, Terira Albenja, Angela Io, Kotre Kamaradin'i Jesosy, dia ao ihany koa i anabavy Olga Ranolso sy Koda Leoni, Razana Monika, Nambintso, Preta Marie, ao ihany koa ry Noélie Fantou, Tongasoa, Felana Rakoto, Fleur, Razavitsalama, Alleloia, faly foana mahita anao faly daholo moa mahita anao rehetrarehetra fa Rolianisy mahatonga anahy faly be mahita andralahy Angelin dia zao reto za zao voanikeo nisy olana Madagasikara ny antso anahy dia niantso kely tsy tapitra akory resaka dia tapaka dia verina ny antso ilay izy dia eo izy tena lafo be kay miantso izy fa 25 000 dia lany tsy ampy 4 minitra koa zany resaka tsy fantatry hoe ahoana ny fomba fanaovanareo mba hatorohevitra mba alefaso eto hoe inona le tolotra le ataonareo ahafahanareo mba manaraka mazava tsara, mba mazava tsara ve rahalahy Angelin fahinonao anay ny fandarana any dia mba hatorotorana hoe misy olona milaza tsy mahazo mihitsy ny anazy, milaza ohatrany hoe tsy mety mihitsy ny manaraka an'ilay live inona le tolotra ampiasainao, tsy fantatry moa ny any hoe telma inona na be night na be friends na tsy fantatro dia mba omeo le tolotra mba zaraintsika ho an'ny hafa fa ianao dia tahin'ny tompo ianao sy ranabavy Rantalina Marie Charline avy any Madagasikara, ranabavy Sandra Lalaine dia mazava tsara mihitsy ny anareo ka dia tonga soa ianareo faly foana zay mahatonga anahy faly mahita anareo le any Madagasikara satria ny any dia miteny foana tsy mahitsy tsy afaka manaraka fa nareo afaka manaraka soma tsara. Misy anabavy teto mpanaraka antsika dia miditra anaty cyber mihitsy izy manaraka antsika rehefa sabata fa nareo tena tahin'ny tompo ka dia mahereza dia tonga soa. Rolianis, Tsiry Amboaramiel, tonga soa ihany koa i Koda Leoni, Kadaka Malala, Sesena izay miaraka amin'ny anabavintsika miray Rafozam-baviny izay vazaha miaraka amintsika eto tahin'ny tompo miasa mafy mihitsy anabavy Kadaka mandika ny teny na dia efa somary mahazo azy teny gasy ihany ary anabavy miray ao ambadika eo dia mbola mandika teny eo foana anabavy Kadaka manazava amin'ny amin'ny toritentsika. Alleloia. Dia ho tahin'Andriamanitra ane ianao fa efa asan'Andriamanitra daholo zany anabavy Kadaka Malala dia manoroka mamy nareo menakavy kely ao ampita ho an'ny miray zany teliko zany. Geneviève Andreo Mananjara tahin'i Jesosy Andrina Suzel Yama tonga soa daholo isika rehetrarehetra mampionina Larissa Rasoeriniana tonga soa daholo eny ary zay ny hoe lafa doary aloha tsika hivavakantsika ametraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra koa ny tondrantsika anaty vavaka
eto androany a hitondran'izany eo ampilatanan'andriamanitra ametraka eo ampilatanan'andriamanitra ny vavaka zay ataontsika androany a de tsy iza fa androany izy voahoeninao andray anjara eto. Halleloia. Misy olona le fahitanao eto foana ny anarany a fa manomboka zao de anomboka hoeninao matetitetika zananabavy zany satria zananabavy zany koa de iroso amy rano ny batisa rapitso zany isika de ao anatin'ny fanatanterahana ny batisa safady a ny ariva rehefa vita ny fideranantsika eto a miaraka amin'naisy mampionina mitoriteny moa zany titena de tapaka iny a de tsika ao anaty zoma de ifanotrina aminazy a anatanteraka ny batisa isika rapitso a afaka miraba sady a mampahery sady anabavy kodaleonia anao fa izy a de itsofoka amy rano batisa rapitso a ary izy ihany koa no ivavaka anomboka ny fotoana am'izao fotoana zao a de mirary anao tonga soma tsara ny andro malaza rapitso a ranabavy a koda leonia de mihinanao ary ny fidenena ianao a no ivavaka mirika zao fotoana zao a eo ampilatan'andriamanitra ndao ary a tahiny tompo ianao. Tompo pastera tahiny tompo siky rehetra zay mba anaraka zao vavaka fiambeniny zao de iarivavaka isika nomboatsika ny fotoana. Jesosy tianao sotranao indray zay de tafavory eto amin'ny alalan'ny réseaux sociaux zay rehetra de misaotra sy mankasitrika anao ry Jesosy malalo satria narovinao sy ny tantananao nandritra ny tontolo andro zao. Nomenao tombonandro sy hery sy fahasalamany niarovinao tamin'ny zavadrehetra de samby tafavory eto indray anaraka ny fotoana maminao zay Jesosy malalo. Matoky sy mino zay Jesosy malalo satria miantso ny anaranao izay de iatriketo ianao de ieny ny mpanomponao tompo de ankehitriny Jesosy malalo mifona aminao zay Jesosy malalo. Raha nisy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy malalo mamindrafo aminay Jesosy malalo. Apetrako ampelatananao tompo izao fotoana rehetra izao. Ire tompo zay mpanomponao andray anjara itondra ny teninao eo pastera Melabelry eo zay vavaka firenena ry Jesosy malalo. Ianao no anendry lelan'izy reny tsirairay avy nizay rehetra asandatra eto. Apetraka ampelatananao izay rehetra tenenina eto Jesosy mba hifikitra amponay tsirairay avy zay miaina eto Jesosy de apetraka ampelatananao koa Jesosy malalo zay mbola miasa mandraharaha sy zay mbola any andalany de azavelo diso anjara mifanatrehanao izy reny Jesosy malalo. Ary koa tompo malalo izay rehetra miaino mba hikasika ny teninao Jesosy. Ary koa Jesosy ny fitaovana indesina nantanterahina izany sy connexion-nay rehetra. Ary tsy miafiny aminao Jesosy malalo ny fitiavanao ahy izay fa tena miandra famonjena avy aminao hiatrika batisa. Andriamanitro mentsoanao aho andro sabata zao maraina zao. Kampelatananao izany tompony sabata ahafahanay anatanteraka batisako izany. Tena faly anao ahy Andriamanitro angatahako izao vavaka izao. Voninahitra ho anao irery Andriamanitro fiadanina ho anay rehetra. Alleluia. Amen. Alleluia. Sitrapetsaka anao ranabavy a de hiaraka eo motsika hiaraka eo foantsika de ifampitatana koa tsika aza matahotra anao fa tsy ho avelana irery anao fa tena ifampitatanatsika ho any an-danitra namora na sarotra satria de tady ty fa fotoana miroso am'izany tsika de misy hazo fijaliana zay tsy maintsy ho lanjaintsika ho ny ten'Andriamanitra fa hazo fijaliana maivana nefa izy io a kanefa koa aza matahotra anao fa tsy ho arinay anao a fa de tena raisinay tahaka andreo ankizy rehetra amin'ny groupe zay maharesy a izay vita batisa de manomboka eo a rehefa vita somatsara ny batisa anao a de anomboka eo anao a anomboka hiditra am'izany a fanaovana asan'Andriamanitra izany. Alleluia. Eo tahin'Andriamanitra ary a isika tsirairay avy a lasoloha iaraba ny zay mbola tsy voaraba izy mbola tsy narabaiko teo a fahombiazana fitahina verorasoa tahiny Jesosy a verorasoa ve le nijery vavolombela tany teo fa mitovitovy le anarana fa tsy diso hoe verorasoa e rasige jereko vetivety
tahiny tompo. Mahafinaritra be fijona vavolombelona. Halleloia. De tahin'Andriamanitra ianao a ranabavy. Tsiry amboaramely le fanarabaiko a de fanarabaiko daholo zany Verora Sosiry Ery Karaky fanarabaiko teo ihany koa. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mahareta hatramin'ny farany a. Andao ary tsika eno hira milohany idirantsika amin'ny tenandroana zay entina anabavitsika Lovely de zao ny tiako ampahaizana anao isika misy zavatra antenaintsika. Halleloia. Miandry antsika ny lanitra ry havana malala ary teteny aminao hoe raha ohatra tsika tsy mijoro tsara de very mahina zao azakazaka ataontsika zao fa andaontsika hijoro tsara hatramin'ny farany a. De andaontsika tena hifikitra amin'ny Jesosy fa ny fifikirana amin'ny Jesosy zao no vahaolana farany a amin'izao andro iainantsika izao. Andao ary tsika eno hira de orina tirity hitrafatrany amin'ny tenandroany zay entina anabavitsika Lovely tina sika de mivonontsika amin'ny baiboly a sy maka toerana tsara. Ranabavy Lovely hitondra vavaka hitondra ny ten'Andriamanitra, ranabavy Kota Leonie mitondra ny vavaka fanomboana, ary ranabavy Berta hivavaka ho an'ny firenena rehefa avy eo. Tahiny tompo ary tsika rehetra mino finaritra ny tirity a atolotra fitiavana antsika de atolotentsika ao aorianan'izay mahereza daholo azy. Vivi uma
atoky ianao dia mifikiry ianao tianao Jesosy. Halleloia. Tianao Jesosy ary dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka anarambavitsika sy mirary soa azy amin'ny raha zava-dehibe zany batisy zany izy zao ny olona sambatra indrindra amintsika eto. Halleloia. Izy ny sambatra indrindra amintsika zay atao batisy zany taloha tsy haiko hoe firy andro be loatra nahita torontsony sambatra tena natsiaro sambatra tamin'izany ndry ity fahotako dia ho fafana daholo amin'izay tsy mba mampangetahitanao hoe zany ravina zavatra nataonao talohan'ny androany talohan'ny anaovanao batisy zay nataony vehivavy io zao ninona nataony ninona fahotana zay nataony dia tsy olany intsony zany fafafana zany raha pitsotra atao batisy izy batisy ny fibebahana zay batisany rano be dia ataontsika anaty rano miletika anaty rano mihitsy izy raha pitso nanaovantsika batisy anazy soran'Andriamanitra fa na dia any tany lavitra izy miasa tena lamin'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra ny batisy tsy maintsy ataon'Andriamanitra. Halleloia. Zay atateraka ny batisy na amin'ny fomba ahoana rehefa andamina izy dia mandamina. Itopatritsika rehetrarehetra hitravatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika hoitenena bavitsika Lovelia Tina dia tonga dia efa mino afa efa vonombonina ianao mino afa efa ao ianao raha ianao sy andray an'izany tenin'Andriamanitra izany dia mino finaritra ary isika rehetrarehetra dia hotahin'Andriamanitra ianao amin'ny alalana izany tenin'Andriamanitra izany. Ndao ary mino finaritra dia mionetintsika rehefa eo zany tonga eto avy eo mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra koa dia mahereza daholo. Mino finaritra ary tomporana vavy Lovelia anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo ihany koa isika mpiaino tsirairay avy dia inoko fa samy efa vonanokatra amin'ny fotsika andray ny tenin'Andriamanitra teny fankaherezana izay natolotry ny fanahy masina ao antsika amin'ity alina ity. Dia izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 7:5. Apokalipsy 7:5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fantatro ny asanao indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Amen. Fantatro ny asanao izy ilay tenin'Andriamanitra teo. Midika izany ravana marala fa tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika eto ambonin'ity tany ity. Tsy misy miafina aminy ravana ny ao anatin'io sainao io, ny ao anatin'io fonao io, ny zavatra rehetra ataonao ny amin'ny takotakona any. Fatana na tena manam-pitiavana azy ianao, fatana manao ny sitrapony ianao na tsy tena manao ny sitrapony, raha tena mitady azy ianao raha tsy tena mitady azy. Dia izao ry havana, dia tia tany ry havana dia misy fotoantsika mandalo fifaliana, misy fotoantsika mandalo fahorinana, fareran-tsaina. Dia kelikely ny hery ananantsika rehefa mandalo an'izay fareran-tsaina sy fahoriana izay tsika indrindrandrindra. Dia tsy mifidy sarangan'olona moa izany fifaliana sy fahoriana lalovana izany. Dia tiako tsindriana eto indrindra ry havana ilay ianao anatin'ilay mandalo fahakelezana hery io. Tsy haiko izay zavatra lalovanao. Dia amin'io fotoana io indrindra tsika ry havana no mila teny fankaherezana, mila firaisan-kina, mila fitondrana-bavaka dia mila indrindrandrindra ny herin'Andriamanitra hiasa amintsika mba hampitombo bebe kokoa ny hery ao anatintsika. Dia izao ry havana, misy safidy roa dia tsy haiko hoe aiza ny safidinao raha omeko amin'ity safidy roa ity ianao izay mandalo fahakelezan-kery io. Misy boaty anankiroa atolotra maimai-pona ao anao dia ny boaty iray misy fanomezana izay mahatonga anao hiakely hery foana ho kivy. Dia ny boaty faharoa misy fanomezana izay hampitombo ny hery ao anatinao. Dia mazava ho azy ary inoko tsy salasala ianao sy hafidy amin'ilay boaty faharoa izay ahitana an'ilay fanomezana feno hery hampitombo ny hery ao anatinao. Dia ry havana, Jesosy dia vonany hanome maimai-pona tsy fidimam-bolanao an'io boaty faharoa io ihany koa hampitombo ny hery ao anatinao raha angatanao amin'ny sanandro sanandro izany hery izany.
fa tsy lany ritra ry havana ny hery afaka atolotr'Andriamanitra anao isan'andro raha mitady an'izany ianao ary indrindrandrindra rehefa kelikely iny ny herinao fa tsy izany ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Kely herintsika dia tsy manantona an'Andriamanitra, tsy mitady an'Andriamanitra. Kely herintsika dia any amin'ny olona no akatsika hery na tsy haiko nefa mandalo ihany izany fa Andriamanitra ny tena tompon'ny teny farany. Dia isika amin'izao fotoana izao mora miemotra, mora mamoy fo, mora mandray fanapahan-kevitra tsy amin'ny peritreretana rehefa sendra mandalo olana. Dia lasa tsy manako-po amin'Andriamanitra. Eo ihany koa tsika rehefa mandalo fifaliana dia fatatsika ihany Andriamanitra tsy lavintsika fa adinontsika. Dia tsaroko ry havana nisy toriteny izay nataony pastera tamin'ny resaka fanadinana. Dia misy mpianatra hoe andeha hanala fanadinana dia nangatabavaka tamin'Andriamanitra dia feno hery tao anatiny ny nangatabavaka tamin'i Jesosy mba ho afa-panadinana. Dia noho ny afaka fanadinana dia taizany nale voalohany nanehoana an'ilay fifaliana tany amin'ny boîte de nuit, tany amin'ny bar, ny revirevy niaraka tamin'ny namana araka ny tenin'ny ankizy amin'izao hoe manala azy. Dia mandeha ny fisotroana, ny fimamona, ny teny ratsy, ny fitondran-tena rehetra izay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izao dia tsy mety mahatsapa an'ilay voka-dratsy ateraka an'izany. Dia ry havana, tsy ratsy akory ny maneho hafaliana, tsy ratsy ny fety rehefa nahazo fahasoavana ianao fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe aiza ho aiza ny toerana nametrahanao an'ilay Andriamanitra nangatanao valim-bavaka, ilay nanananao hery nangatabavaka, naverinao aminy ve ny voninahitra noho ny azonao ilay fahasoavana sa naleonao ny safidy an'ilay fitondran-tena tsy ampahamasinana mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay mety hitondra voka-dratsy eo aminao, mety hitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainanao. Dia raha sendra tokoa moa ry havana ianao ilay safidy nanao fety na nalaza araka ny fitenin'ny ankizy amin'izao fotoana izao eny mambo, tsy nafeny tenanao ianao dia mambo dia mety nisy lozany tranga, tsy haiko mety nanao accident, tsy haiko mety niady ianao teo am-pisotroana toka dia nisy matina, nisy naratra dia ianao ny responsable voalohany dia latsa-panenenana ianao satria mety higadra ianao na tsy haiko mety nandoa-onitra ianao na nisy sazy azonao ry havana izay mety tsy vitanao. Dia tsy haiko koa mety hoe tao anatin'ny ady tamin'izany fahamamona izany ianao mety nisy loza niatra tamin'ny tenanao, tapatongotra na tapatanana na voakasika amin'ny masonao dia mety lasa tsy nahita ianao jambana, tsy haiko mety naratra ianao dia lany vola be tamin'ny fitsaboana, tsy haiko be tabe ny zavatra mety hitranga. Dia ao anatin'izany indrindra ry havana malazany ianao latsa-panenenana izany indrindra no tokony atsapahanao sy anatonanao an'Andriamanitra ry havana, akanao hery ao amin'Andriamanitra. Dia izao ry havana, efa saintsika amin'ilay isika nanenina iny ve hoe manomboka miakely ny hery ananantsika satria kivitsika amin'ilay zavatra nanjoantsika ry havana. Dia eo indrindra ry havana Satana no tena manararaotra miditra an-tsehatra mba hanalaviranao an'Andriamanitra bebe kokoa, mba akely ny herinao, anatonanao an'Andriamanitra haka-hery be. Eo Satana ry havana no mitaona sy mampidikizo anao amoy fo, anota ary vao may mety hivary lava ianao sotro toka, vao may mety miaratsy foana ny toe fitondran-tenanao, mety hamono olona ianao, mety hangalatra ianao, mety hitady vola ianao satria tsy ampy vola hisotroana toka na hoe hikarakaranao anatin'ny tokantranonao, mety hanitsakitsabady ianao, mety hamono vady, tsy haiko hanitsakitsaka tokantrano. Dia eo le hery no miena, dia eo ny tokony anatonanao an'Andriamanitra. Dia ijoro vavolombelona kely zary havana ny amin'ny asan'Andriamanitra tampony nanomezany hery anaty tamin'izaho tao anatin'ny nandalo kely. Dia nisy asa sy fianarana nataoko izay moa ry havana dia tao anatin'izay indrindra izany no reraka ny vatako.
dia mazava ho azy moa fa rehefa reraka amin'ny vatanao dia mihena ny hery ao anatinao dia kely miakely dia reran-tsaina koa ry havana nandalo fahareran-tsaina satria nisy fihetsika olona vitsivitsy tamin'izany toerana nisy anazy zany ry havana izay nakivikivy ihany satria ao ny esiteny fiatsaram-belatsihy fanaratsiana fanambaniny amin'ny mahavahin'ny tena dia ao ihany koa ny fialonana tampoka satria misy famirapiratan'Andriamanitra ety aminah noho ny fiasan'Andriamanitra taty aminah ry havana dia izany fahareran-tsaina izany nefa ry havana nandalo fotsiny ihany satria nahoana satria vao may ry havana ireo fihetsik-olona nataon'ny olona teo amiko ireo nampitombo ny hery tato anatiko noho ny amin'izy noho ny amin'ny Jesosy ry havana dia mandeha foana moa ny resaka akizy hoe io tsy ho afaka examen rehefa tonga ny examen satria za le bebe fanontaniana reny ihany rehefa ao anatin'ny koro dia hozy izy hoe io tsy matokony tena ianao tsy ho afaka io dia moa koa amin'ny mahavahiny anahy dia heveriny hoe tena tsy mahay ninina tsy zavatra fantatra satria le be fanontaniana foana dia ny zavatra tsy fantatra izy ireo ry havana ny fananako an'Andriamanitra toko sy heriko izay hitarainako dia osy indrindra ny ten'Andriamanitra izay efa nataony tato anatiko hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo dia hoy izaho hoe fihevitrin'ireo olona ireo zany fa tsy fihevitr'Andriamanitra zany za tsy ho afaka zany dia sambatra za ry havana manana an'Andriamanitra napetraka teo ampelan'Andriamanitra ny adiko ny fitarainako dia mivavaka tamin'Andriamanitra za dia mivavaka ho an'ireo olona ireo ihany koa sy ho an'ny tenako dia noho ny nanao ny examen blanc moa izay ry havana malala dia nivaly ny noty dia ambony be ny notiko dia vao may niteraka fialonana teo amin'ireo ankizy ireo zany dia izany efa ny fotoanako ry havana tena tsy dia manam-potoana na dia ny anaovako révision ara ny lesona fa rehefa mba misy fotoana kely amin'ny za le indray koa beadidy amin'ny mahareny anahy ty an-trano ny fotoana kely ananako ry havana indraindray anomanako toriteny entiko anaovako an'izao asan'Andriamanitra izao dia ny ankizy moa rehefa mivaly l'examen dia lasa nahita fahitapity amin'ny mpampianatra nahita fahitapitiana ihany koa amin'ilay mpampiasana satria tsy afeniko fa zaraiko ny afaliako hoe ozy ny mpampianatra hoe mahazo très bien foana dia lasa faly dia zaraiko hoe dia tsy mahafaly ny ankizy kay le izy fa tsy nampaninina anazy zany ry havana vao may nampahery anahy le fihetsiky n'ireo ankizy ireo dia izao ry havana ray volana mahery moa izay dia tena nandeha amin'izay ny tena examen final dia ozy le responsable anay any amin'ny le 6 any mivaly io dia rehefa tonga io fotoana io izay tsy afaka manome résultat anareo fa misy misity dia tia ny hijerevanareo amin'ny valiny dia ao ny ahitanareo raha misoratra ao ny anaranareo afaka nareo raha tsy misoratra ao tsy afaka nareo dia za moa tsy nanadino an'ilay hoe le 6 fa tsy haiko ny antony nanadino fa nitao an-tsaiko dia hoe le 7 mivaly le izy dia tonga nefa ny ry havana tamin'ny le 6 dia nandefa mail anahy le responsable amin'ny fianarana hoe félicitations pour votre réussite dia tsy taitra za sady tsy tao anatin'ny saiko hoe le examen ngamby io satria izy efa niteny hoe tsy afaka manome valim-panadinana anay dia rehefa tonga tamin'le 7 dia hoy za hoe andeha jery ny valin'ilay fanadinana amin'izay satria nahita sady nalaza tamin'ny vaovao za hoe efa mivaly ny résultat amin'ny baka dia hoe za androany tokoa moa mivaly ny valim-panadinako dia nijereko dia io misoratra io ny anarako feno ry havana hoe adimi dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany ry havana dia izao ry havana hisorako eto ihany koa ny groupe d'intercession izay tsy mitsahatra mifampitondram-bavaka ao amin'ny groupe izay maresy nitondram-bavaka anahy ihany koa tamin'ny nangatabavaka za tamin'io fanadinako io dia izao ry havana entiko ankaherezana antsika raha vao mandalo fakiviana sy fahareran-tsaina ianao raha vao mitady ho kely ny herinao dia angatao amin'Andriamanitra ny hery ry havana malala fa Andriamanitra be fitiavana tsy manadino atsika izy tsy manadino atsika zanany fa avahany foana ry havana ny oriny rehefa makato azy ianao rehefa manompo azy ianao rehefa mitandrina ny didiny ianao rehefa mahay mitondra tena tsara ianao raha tsy lavinao io anarany io raha tsy lavinao fa manana hery lehibe afaka mizara hery ho anao Andriamanitra tsy avelany anapaka ny didy eo amin'ny fiainanao ry havana io satana io
dia izy rery ihany manana ny fanalahidiny io fiainanao io, manana ny fanalahidiny io fahombiazanao io, fa tsy ny olona ry havana. Dia teny izao ianao ry havana, atolory an'Andriamanitra isan'andro ny tenanao dia mijoroa ianao ary maharetatra amin'ny farany, dia miambena anao, miambena mandrakariva anao ry havana, fa omeny hery foana ianao afaka hiambina. Dia azadino fa ny zavatra rehetra izay ataontsika eto aty ambony tany ratsy io na tsara io ho jinjaintsika izany rehefa ho avy tsaratsika Jesosy ry havana. Dia aoka ianao anatona azy, dia aoka izay ny fanaranao ny lanan-diso tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia angatao amin'Andriamanitra mba hitombo hery foana ianao amin'ny fitiavana azy ry havana, mba afaka hanome voninahitra azy isan'andro ianao. Vitanao ny makatoa io didiny io raha raisinao ao anatin'ny fonao ao tokoa Andriamanitra ry havana, sy atolotra ho azy ny tenanao raha tahoranao io Andriamanitra io. Fa ozy ny teniny any amin'ny Jaona any amin'ny filazantsara ny Jaona 2:12 hoe fa izay rehetra nandray dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia mino ry havana fa andray anazy ianao ary anaiky ho zanany ianao manomboka izao ino azy fa afaka hampitombo hery ao anatinao izy rehefa mandalo vahaolana ianao, mitady ho reraka ianao. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia, amen. Aleloia. Sotra betsaka, aleloia. Sotra betsaka ndranavavintsika lovelitsika, aleloia. Sotra anao fa mampahery miampy fitsona vavolombelona, mahafinaritra. Amaly fitianao ny Andriamanitra. Amaly fitianao ny Andriamanitra satria arak'izany teninao zany hoe eo ny adidy amin'ny maharen'ny mpianakaviana, eo ny fianarana, eo ny asa, zavatra mahafinaritra. Dia rehefa tonga ny anjaranao dia mbola nataonao vitanao ara-dalàna indray ny anjaranao. Ka dia makasitraka indrindra Andriamanitra amaly fitia, ary zany teny zany koa dia atolotra anao fa fantatr'Andriamanitra ny asanao. Aleloia. Hitan'Andriamanitra ny tokony fahasahiranana misy eo aminao, nefany dia vitanao ny anjara. Ka dia makasitraka ny toriteny tsara, ny feokira tsara, ny afatra koa tafita tsara. Koa dia makasitraka dia tokava amin'ny ambony indrindra, dia tombo fahasoavana dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Sotranareo koa zay mahavita zay makasitraka azy satria rehefa fankasitrahana nataonareo reny mahatonga azy androso bebe kokoa indray dia mbola vonina andray hono izy ao aorianao noho ny fampaherezana zay ataonareo. Dia tahiny tompo misaotra anareo mbola sy narabeky teo Jina Teoda, Andoandry, Patricia Rarimalala sy izy koa mbola sy narabeky teo Sandola, Lantonirina, miarabana rehetrarehetra milohan'ny anomboantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia arabaika aloha Soameva, dia zay ngamba mbola tsy voarabako teo Eme Manambotsoa, tonga soa. Andao ary tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy fantatry ny olona marina fa nanana an'Andriamanitra ianao, ary maro ny zamanao ny joro vavolombelona aminao fa ty herinandro ty tsy haiko aloha nareo zay tena nandray am-po ilay toritentsika tamin'ny sabaty iny, fa hatreto aloha tena betsaka izay fitsona vavolombelona hitako henoko izay tamin'ity herinandro ty, fa dia tena nanokatra lalan'Andriamanitra ataorina an'iny toriteny iny, izay nandray am-po an'iny toriteny iny raha mbola tsy tonga tamin'ity herinandro ty ianao aza-kifo mbola ho avy ny herinandro ho avy io. Halleloia. Fa zany daholy lalana misokatra, fitahiana, zavatra ny valy fanadinana. Zaho zao joro vavolombelona aminao araka hitanao anatin'ny murako io, fa ranabavy lovely zao afaka fanadinana, misy olona hafa koa tao ny joro vavolombelona afaka fanadinana, nentina mivavaka dia afaka fanadinana. Tamin'ny larobitsika narehefa ijona vavolombelona, ny akoho zao ny zanako mba afaka fanadinana androany ary mention très bien mihitsy ifity kely 798,5 ny point sur 800. Point reste tapany tsy nazahoan'ny noty ambony indrindra. Mention très bien. Halleluia. Isaorako an'Andriamanitra ny ary ny Andriamanitra ny tena tsy maintsy omeko voninahitra
ary nireharehanay sy nireharehan'ny zanaka e dia ny anaran'andriamanitra hitanao rehefa reo zanako reo a azadinonao mihitsiny rehefa iaingy reo a ao atokantrano na farafakeliny e rehefa le hitanao lefa lady ariva iny andeha hanomboka ianatra izy ireo ny latsinainy dia mba tsofy rano reo ry dada amiotra tanany reo fa ny anay reo dia ametrahany tanana tsofiny rano entina iambavaka fa résultat andreo any am-pianarana tonga dia hikakany ko dia misaotra anareo ihany koa tamin'ny nankasitraka ny arabana azy teo a fa zay aloha dia tena faly androany a ny tena manina voninahitra ao an'andriamanitra efa napozina izy eo afaka fa eo am'le mention très bien somary tsy somary fa tena napika ikanay niantso anahy izy sy ny reniny zany ambony tomobile tena hikaika tsisy ohatr' zany nika nivoaka teo amin'ny tafony lohako satria faly ah dia mizara fifaliana aminareo zany zao fa afaka koa raha nabavilovili ako zao androany nisy neveuko re afaka fa baka tamin'ny semaine lasa nisy afaka fandroa indray androany halleloia tena feny fifaliana ohatry hoe tsy nahita fa tsy zavatra nahafinaritra balimbavaka misy olona nyjoro vavolombelona tato amintsika teto sitrana tamin'ny aretana misy anabavy tao mainty tanany ozy ianao mainty tanany mahay zavatra mafana nefa ny raha amin'ny patron any mbola anoadiodosy izy amin'ny raha mafana izy fa teny amin'ny jesosy ah atsangako amin'ny anaranao ty tanako ty ho vitako di azy ty fanataony halleloia alleloia afaka koa eva mino fa fity mijery fandaranao a aiza le soratra anabavy me manambotsoa afaka koa eva satria tena nanontany mihitsy ny fitity hoe nanahoany eva de félicitation koa eva zanaka anabavy eme manambotsoa de fity mijery fandaranao mihitsy zao izy zao a de ao i fity manaovy anao satria aty antranonay mantsy ny androany a atramilady a ianabavy aina raha latojo raha lajonatana de fity zao eo akaikiny eo a de mba manaovy ndry j'adore kely sy merabay fity a any eva izay namandria mindrama telefona amin'ny namandry iainana i jonatana na itojo a de miraba ny evandry a fa afaka namandry halleloia 700,05 ny note azy da halleloia isaorantsika an'andriamanitra zany tena tokony fetena tsara mihitsy izy ty a fa tahin'andriamanitra tsika ry avana tahin'andriamanitra ny zanakitsika tahin'andriamanitra ny anay tena reharehanay tena iko anao a itsoroky vavolombelona aminao ty rehefa mandeha bisy fotoana mba maka ny zanako any am-pianarana ohatra hoe mandeha bisy moa ry zareo mianatra fa rehefa misy fotoana mirabaloha de maka anazy any am-pianarana na rehefa ohatra hoe mba lalako ny amin'ny collège any am-pianarana reo de mijanona eo maka fa mahita ny mpiara-mianatra amin'ny zareo kivy ianao misy an'izany tena hoe ohatrin'ireny olona efa lehibe de tena anatina fijerijejona faratapony tena maditra mifokasika vehivavy mifokasikana manio zany an'ny zavatra félicitation eva taovy tonga aminazy zany raha navavy manambotsoa félicitation be hony a eva hoe ozy izy a tonton rado a menakavy a indrindra fa fitisy finoana sy fiartisy finiaina alleloia fa zao ry avana malala herinao ty zavatra teneko ty ny zanako a zanaka mivady a miavaka tonga de voavy lavitra de hita satria zareo rera manao jupe lava mandeha mianatra fa tsy manahira anazy zany a fa izy de mahita fity amin'ny ankizy namany ary indrindraindrindra anisan'ny mba fifaliko rehefa manatrika an'ireny fivorian'ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra de tsy mahazo afa-tsy hoe miavaka ny zanakareo miavaka ny zanakareo tena manana ny ty fianarana ty manana ny zanakareo tena mara zany teneko anareo zany alleloia de androany reny ny valiny ny zanako tsy rehefa tsy voalohany de faharoa ry havana zanakay ry havana io mbola tsy manao compte facebook mbola tsy manana compte facebook mbola tsy manana prince ao araka ny zavatra teneko anao io mbola tsy variana am'izany reny mbola manao kilalao anankizy reny mbola miara-milalao amin'ny dadany sy neniny reny fa tahin'andriamanitra izy tahin'andriamanitra ny ankizy eto amintsika tena ampivavao ny ankizy zao ankizy kely zao de tario lalana hivavaka alleloia
azafady misy zavatra ny masoko sy de gaga nareo fity zao rehefa alohan'ny isaky ny taom-pianarana de mifady anina izy mifady anina ray andro raha manao 3 andro sika de izy mba manao ray andro mametraka ny fianarana am-pilatan'Andriamanitra dia zany ny zavatra lehibe ka hotahin'Andriamanitra ania isika rehetra faly be zay nitsorovavobela taminao tao anatin'izay de arabaina koa na Pavlovli satria tena zava-dehibe ihany koa izay fahafahanao fanadina zay tahiny tompontsika rehetrarehetra de voaray daholo ny fiarabananareo Lovlitina zay rehetra afaka fanadinana mety tsy misoratra eto aza misalasala koa anao mitsorovavolombelona de arabainay ianao halleloia hotahin'Andriamanitra anie isika rehetrarehetra misy koa teto ny fanitsorovavolombelona afaka baka koa ny zanany voaingana tamin'ny variny ny baka raha nabavintsika Noely Fanto koa izay de afaka ihany koa raha eto izy tsy fatorizina eto mafinaritra tahin'Andriamanitra ny isika rehetrarehetra ataovy mianatra tsara ny ankizy fa ambonin'izay ataovy mahafantatra an'Andriamanitra ny ankizy ataovy manderaka ny sitrapon'Andriamanitra de mbola kely zanany vavy koa avaky mention koa zanaky Noely Fanto io mantsy le voatadidiko teo zanaky Noely Fanto koa afaka baka avaky mention halleloia tahiny Jesosy mafinaritra zany zao foana ny teneniko anareo hitareo re zanakareo afaka fanadinan'ireny na ohatra koa hoe ny vadinareo ohatra hoe marary de sitrana na entina ny zavatra tsy adinonareo ndraiky kosa de ny miteny am'ireny olo reny hoe nentina ambavaka angenareo teneno zany ny zanakareo nentina ambavaka indri aoko tsarony fa Andriamanitra natoy zao azy halleloia tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra hitrarana ny ten'Andriamanitra ary tsika Apokalipsy toko fa 3 andininy fa 9 no nytenen'ny anabavitsika teo halleloia halleloia fa niavakiko ny andininy fa 7 hatramin'ny fa 12 hatramin'ny fa 13 satria mantsy izy tia de afatra ho an'ny fiangonana Philadelphie halleloia ny anabavitsika teo teo amin'ny andiny fa 9 hoe fantatro ny asanao indro efa nisika varavarana vonatra ianao ka tsy misy marindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako halleloia faovakiko manontolo izy ty hoy ny ten'Andriamanitra ny andininy fa 7 izy ty de natokana ho an'ny fiangonana Philadelphie ny Philadelphie dikan'izany hoe Philadelphie zany de hoe fifankatiavan'ny mpirahalahy ny dikan'ny Philadelphie zany de fifankatiavan'ny mpirahalahy halleloia de ny fiangonana atao Philadelphie moa ny Asie Mineure ilay anisan'ireo fiangonana fito zay nanoratany John ny afatra avy amin'i Jesosy dia de anisan'ny fiangonana niavaka tamin'ireo anankifito ato amin'ny baiboly ato amin'ireo fiangonana fito reo de fiangonana anankiroa izy tsy nahazo fanakianana indrindra voalohany tamin'izany Smirna efa nisy fotoantsika ny aino ny fiangonana Smirna efa nisy fotoantsika nanao an'iny toriteny iny raha tsy diso raha efa indroany tory momba ny Smirna izay anisany nahazo sitraka fa ny Philadelphie koa sady nahazo sitraka ny tsy nahazo fanakianana avy tamin'i Jesosy ity Philadelphie ity anisan'ny nahery fo nafanafo ny mpino tao anatin'ny Philadelphie na de somary tsy de ampiery aza izy ireo voalazan'ny ten'Andriamanitra tonga zany hoy ny ten'Andriamanitra izao nolazain'ilay masina izay marina izay manana fanalahidiny Davida izay mamoaka tsisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa Jesosy io fantatro ny asanao indro efa nisy varavarana voanatra ianao ka tsy misy marindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tena Jiosy kanjo tsy izy fa nandainga indro ataoko tonga ekoeko anoloan'ny tongotrao reo ka ho fantany fa za efa tianao halleloia andiny fa 10 satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao halleloia mafinaritra ny avatra eto satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiaritra amin'izao tontolo izao ho fizahany toetra izay monina ambonin'ny tany ho afaingana
tany mafy zay anananao mba tsisy akany satrokonahitra ao izay maresy de ataoko andro eo amin'ny tempolin'andriamanitro fa tsy alo itsony izy arosy raha takeo amin'ny anaran'andriamanitro sy anaran'andriamanitro de jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'andriamanitro ary ilay anarako vaovao izay manatsofonao ko izy iaino izay lazany fanahy fiangonana alleloia raha teo za rehefa mamaky averiko aminao foana misy andreo fiangonana fito reo a de ireo misy zavatra omena azy foana misy loka misy valisoa omenany zay maresy tonga eny nangalana ny gropy naranareo hoe gropy zay maresy zany hoe tsy mbola tonga de mandresy fa misy zavatra ambadiky zay hoe ianareo ireo raha misy aminareo maharesy de ity nomenanareo zany ao anatin'io zany misy ezaka atao mba hahatonga anao an'iny mba hahatonga anao aresy izay maharesy a izay afaka fanadinana izay endry a ohatra zany de omena de miezaka anao zany manao an'iny mahatonga anao zay aresy mahatonga anao andresy alleloia amen mahatonga anao andresy ry havana malala ateteny aminao androany fa ny ako io ny teny tiako indrindra ozy izy ny teny androany hoe zay maharesy de ataoko andro eo amin'ny tempolin'andriamanitro ary tsy alo itsony izy efa faraka anao foana fa ny andro zany a tsy trano ny trano ary tsy afaka nisy ninona hitsangana eo amin'ny trano anankiray tsy afaka hitafo ny trano anankiray raha tsy eo ny andry raha tsy eo ny andry ary za mba faniriko zany zazany koa mba azazany tsotrano zany hoe ianao a rado a de ataoko andro eo amin'ny tempolin'andriamanitro zany hoe za zany tsy alo eo mihitsy ary za mijoro eo de mijoro ny tempolin'andriamanitra eto am'ty lohako ty zany misy le tapenaka iny io andry tazona zavatra iankinany zavatra alleloia amen tsy tongatonga fotsiny io teny io a any amin'io tanàna io a ao amin'io fiangonana io amin'io tanànan'io fiangonana Philadelphie io de misy vato efa naorina efela be vato mitsangana be ohatran'le ao États-Unis misy an'izay koa fa vato mitsangana lava be de mbola tsy levina mihitsy tsy manao tsy rava mihitsy mbola eo de anisany tsy tongatonga ho azy hoe ianao ataoko efa elany nasiana andry mbola tsy tonga akory ny tenin'andriamanitra de efa natao fa teo ny andry ary za teteny aminao fa misy zavatra miasa teo amin'ny fiainatsika efa nisy tany aloha tany aty arina tam'izany tsy fantatry inona ny antony eo misy fotoana ny zavatra eo amin'ny fiainanao hoe misy zavatra tsy fantatry inona ary zao ny anton'ity fiainako ty fa ao arinao ho tadidinao hoe tanteraka amin'ny tokoka hoe tsisy kisendrasendra io fiainanao io zafady tsy misy kisendrasendra io fiainanao na ny ataoko hoe ny fianarana ny anaranao io ary mieritreritra hoe inona ary mba ninarako ny zavatra tsy hitako mihitsy avy fotoana atsapanao inona nanaovana an'io misy fotoana ianao mandalo lalina tsy fantatrao zany inona ary zao ny dikan'ny zavatra nalovako iny ao arinao tsapanao alleloia zay maharesy de ataoko andro eo amin'ny tempoly efa teo le andry a hatram'izay a alleloia de tonga tamin'ny sisan'ny teny Philadelphie araka ny teniko taminao teo hoe izy tsy de nahazo tsiny izy satria ny antony de zao misy point ngeza be izay anisany nahatonga anazy a nahazo an'izay noty tsara zay na de tsy de tena tanteraka ary laza ten'andriamanitra nge hoe na de nanana kery any manana hery kely any tsy olona matanjaka be tsy olona mirehatra be tsy olona tena hoe mahay baiboly be na olona tena le mahay miteny be reny ny olona tato Philadelphie fa ny hery zay nananany enonao tsara ty io ny ten'andriamanitra fantatro ny asanao voalohany indrindra hitan'i Jesosy ny asa tsy ny oeraoera tary tsy ny nanao fa hitan'i Jesosy ny asa ny asantsika io a alleloia aza matahotra anao misy fotoana anao tsy tafajoro vavolombelona misy fotoana anao tsy fantatro ilo mihitsy hoe misy manao za mahafantatra pastera
izay ampahereziko foana misy fotoana zany ho paster zany andeha anao sabata mandeha moto adiny valo amin'ny lalan-dratsy be mandeha moto adiny valo lalan-dratsy be fota rehefa avy ndrindra indrindra tena andeha an'inona andeha ampivavaka olona riavana andeha ampivavaka olona hitandrina sabata adiny enina adiny efatra mandeha moto miainga amin'ny 3 maraina andeha ho aiza andeha ampivavaka olona tsy hoe olona manome vola be hoe karamaina be hoe verina vany mitondra vola amin'ny sakosy na hoe verina vany meny olona 4 za mampahery anao pastera alleloia izy pastera ray izay namako koa mandeha izy de mandeha mitory tenany any amina tanàna kely tsy fantatrany de misy olona 3 manefatra fa izy tsy reny ny jereny hitondra sonao mihitsy de mitory teny izy de jerenao sy sary amin'ny facebook vehivavy lehibe anakefatra de ankizy anaky folo rabe indrindra fa izy tsy mijery an'izany verenany eo foana le izy de alefany amin'ny facebook izy de mba hitanay de mba mifampahery eo azonao fa zao reny zavatra reny ndraindray na ny olona anaovanao an'le asa ary tsy mahita tsy mahafantatra zany pastera teneniko anao zany tena teneniko anao fa tena tsy mpanan-karena zany tsy hoe olona fa tery amin'ny fanahin'olona zany de lasa izy mandeha moto mbola tsisy koa raha mitondra moto fa manofa moto na misy namana mitondra moto de tohana ny carburant de mandeha double any ambany vohatra any miala amin'ny 3 maraina ho any any eny tsy tokony akivy atsika ravana rehefa manao asan'Andriamanitra inona moa no tokony akivy atsika tsisy tokony akivy atsika zany ataovy ny anjara nomenanao fa misy olona any manao mafy noenao fa zao ny zavatra mahafinaritra izy indraindray ihany koa izy vao misy crédit de indraindray izy vao mba mandefa an'le sary de izy koa ary tsy hoe manao sary mitaraina be za mahafantatra satria fantatry ny programany resaka izay mirahalahy fantatry ny programany fantatry hoe ay ary fantatry hoe ary misy fiangonana de ary misy zao de fantatry hoe andeha hoany zany fizy tsy mitaraina hoe mandefa ny sary enjana be mihitsy reto ty lalana ty zao ny ateo manao asan'Andriamanitra hitanareo moa fa tsy zany fa izy miteny fotsiny adiny 3 sisy ohatra misotro dite kely misotro mila mofo kely itonanina fa de to de fantatry hoe andeha ndray paster zany izy tsy hoe mitaraina hoe amin'ny hoe de asiny ale mitomany kely zany le sary de hoe mafy ty manao asan'Andriamanitra lalana lavitra be eto mba afaka mba ho vita tsy efa taona iny tsy ny olona ny tiany ahitan'iny koa mahafinaritra anazy e pastera namako zay manana fanetretena mahafinaritra fa ny zavatra mahafinaritra de zao le tena tokony ahitany reny mahita ho Jesosy fantatry ny asanao ny zavatra ataonao an'Andriamanitra alleloia mety tsy hitan'ny olona eny fa na de ny olona anaovanao ny asan'Andriamanitra azy mety tsatsapa mety tsy de anisy vidiny any fa Jesosy mitendry Philadelphie misy olona eto Philadelphie tiany Jesosy itenenana androany ary tsika rehetrarehetra ho Jesosy hoe voalohany indrindra zao no lazain'izay masina zay marina zay manana ny falalahidin'i Davida izay mamoaka tsisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa de namafisiny fantatry ny asanao indro efa nasiako varavarana mivoanatra ianao fa tsy misy marindrina azy Jesosy manana io lakile io lakile spesialy io rehefa Jesosy manokatra lalana eo amin'ny fiainanao
na anosika an'io tahaky ninona ny devoly an'ity an'io tsisy maharindrina tsony jesosy efa mamo tsy misy manidy fiziky rehefa manidy de tsisy mahavo de hosokafan'andriamanitra amin'ny fiainanao aminao any eo amin'ny fiainanao any ny varavara-pahasoavana ny varavara-pitahina ny varavaran'ny fahatsarana rehetra de idiny ihany koa ny varavarana tsy ahafahan'ilay ratsy mihitra eo amin'ny fiainanao alleloia alleloia de idiny koa tsy afaka hivoaka eo aminao tsony hiporitsaka hivoaka tsony zany fahasoavana rehetrarehetra zany fa ny zavatra tena mahafinaritra de ozy jesosy hoe fantatro inge ny asanao sy taontsika le olona hoa de tsy mba mahita ny zavatra tao azy mihitsy ka aza manay ianao hoe ny olona tsy mahita an'izany fa jesosy mahita ny olona raha mahita an'io tsisy azony atao fa jesosy raha mahita an'io misy ny azony atao aminao halleloia fantatro ny asanao ary fantatro jesosy hatramin'ny atsipriany fantatro jesosy hatramin'ny zavatra ny mba zava-bitany ho jesosy hoe fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy nandany anarako hitanao ry havana ianao manao voatra ny anam-bavolavoli misy fotoana ianao kely ny herinao fa mbola misy zavatra kely vitanao io zavatra kely vitanao amin'ny herinao kely io anompoy an'andriamanitra zavatra ao an'andriamanitra atao marina ny tenin'ny ranam-bavolavoli teo rehefa reraka ianao tsy maintsy misafidy ianao inona sy ny azoko atao asan'andriamanitra sa asan'ny lofo ndana asan'andriamanitra atao neny jesosy atao fa io hitanao ny andaminana an'io tsy vitanao io be de be ny olona ampandeferina foana andriamanitra ny asako ty tsy vita de manao le asa anao tsy te atory rehefa nomboka ivavaka ianao jesosy ianao micomprendre anahy ianao jesosy fantatrao amen ianao amin'efa sady fantatrao amen fa ty atory ny mpanomponao ka velao atory ny mpanomponao ianao manao le asa miredareda tsara iry anao inona ny ataon'ny patron ty virifena tsara tsy ho de bedin'ny patron tonga eo amin'ny fotoana natoriana zay de ivavaka raha io fantatro nefa fo amin'ny enina marina fantatro fa tsy amin'ny metsina teo de forcenao fotsiny andriamanitra tsy amin'ny metsina ianao andriamanitra mpandeferitsika foana raha io tsisy miafina aminao na de zao torimaso anatin'ny saiko sy anatin'ny lohako tsy mihodina itsony zao eo ianao ndresy eo tsy vitanao hatramin'ny amainina mba ataovy ohatry zany ny asan'ny patron anao vao mieritreritra amin'ny patron fotsiny de miratra amin'ny masona hoe mibediny fa tsy mahazo karama sisy taty zany ozy patron zay nanana asa zay ataloha reraka mihitsy tamin'izany asa io asa io ny asa ataonao rapitso androany alina voatonga ny zavatra zay tokony ataonao rapitso ny iraka tokony ataonao rapitso zany androany alina manomboka eo amin'ny amin'ny folo alina eo de miandro eo ianao sy amba tamin'izany efa mampaheran'ny olona ohatranareo zao de mbola tsy teto amin'ny facebook fotsiny fa atao anaty messenger tamin'izany na amin'ny telefona de mandram-piandrano mampaheran'reo tanao mahirezy ianao am'ray de miandry amin'ny sivy amin'ny folo am'raiky mikoa mbola tsy tonga ihany izy nefa tsy afaka mamboatra programme izy nefa ao arinina ny azahoanao ny hoe planinina ny asanao io de mbola misy préparation ataonao amin'ny asanao zay hoentinao rapitso fa etsany zany asa zany misy fotoana manontany ianao le patron anao aiza ihany le asa ay azafady fa adiny fa mbola isika misakafo any amin'ny restaurant miaraka amin'olona de adiny mandefa le asa ianao miandro eo hatrany firy ny ahy tonga de nataoko meloa ny asan'andriamanitra miandro patron tsika ry hava nanao ny asan'ny patron tsy vitatsika tsakasadamin tonga amin'ny planinina manao préparation vita mipetraka ataony zavatra rehetra na amin'ny ray maraina na amin'ny firy tam'izany mbola tsisy akiradio fa vitany amin'ny patron zay anao voatry courage andeha atory fa mba ataovy kory havana fa manana patron tena ngeza be tsika eo ambony ao manana patron ngeza be tsika eo ambony ao izy io tsy mba masika patron mantsy masika ary za tena teniko anao
fa ny olona ny ataoran'andriamanitra no andriamanitra satria mahafantatra ny azany andriamanitra azo ifonana ozy ny olona fa patron ny fanjakana ve tsy azo le ifonana ho za zao voandroany etsy akaikinay etsy misy stop zay eo akaikinay misy etsy amin'ny lalanay misy stop de le gendarme eo akaikin'le stop izy miandry amin'ny tomobile ka ty aminay ambanivohitra de be ny olona hoe satria mangingina aty de tsy mistop tsatra de jere fotsiny de fa za ndray fa mailo zay mba zatra mipiraka aty ambanivohitra na tsisy nizaniza mijery stop ianao za fa tsy miraran'izany ntsiny hoe misy mitsikilo sa tsy mitsikilo vo stop za stop fotsiny de arahako tsara za tsy tratran'ny lamondy zany de arahako tsara mandeha mahara-dalàna ajainy ny olona stop soratanan'olombelona lalànan'olona misy lamondy fa ajainy ny olona mihitsy fa baiboly riavana mpanao firy riavana natao anatin'ity baiboly ty misy hoe mistop de misy eto mandehana de eto fatsiarahan'ny olona asevo manao lalàna ngeny fanjakana de io ny lalànan'andriamanitra efa hatram'izay teo asa manao an'izao asa manao an'izao miampy fita fa raha manao an'izao nge ianao de zao kely meko anao jereka zany zavatra tenen'andriamanitra fa ngahy atato nisy hoe tia misy stop mpanao stop raha tsy mijanona nge ianao raha mijanona ianao raha tsy mijanona ianao de mandola mondy fa tandremo fa raha mijanona kosa ianao de ianao ndray no mena vola nisy an'izany hoe nana zany hoe nahaja lalàna zany nanaja code de la route ianao de meno fanjakana frantsay vola ianao zany de tsy nidepase an'le anina mihitsy ianao tsy nidepase an'le vitesse mihitsy ianao de io ty misy vola omeko anao nisy an'izany tsisy fa atao iny arahan'ny olona satria voatsy manaraka iny de misy lalàna ary ianao hoe efa afaka hoe tratrany lamondy de lasa ianao makany am'le contestation vitesse iny de mitena hoe de manao ana tompoko za mantsy tratrany lamondy fa de nandeha mafy tokoa aloha tamin'iny de tena ifonana eto anatrehana tena diso meloko eo anatrehan'ny fanjakana ary tena tsy fananiko le izy satria ny zavatra somary nanery anako nandeha mafy iny fantatra avy hoe nitaopoko nareo malala fa nandeha mafy anefa tsy te andeha mafy fa za zany mba mangataka aminareo hoe mba ifonako iny ka de mamelary iny eloko tompo fa de efa fort le tompoko le 90 euros sy 135 euros iny amen vome ataony apiny ny lamondinao de alohan'ny olona mifona amin'ny olombelona alohan'ny olona manaja ny olombelona fa n'andriamanitra dikainy andriamanitra azo ifonana rariva maneo raio diso tonatreika lizy fantatrao fa nadiso anao fantatrao zao mihitsy hoe tsy mety ty zavatra ty fa ataonao ihany le izy sy rehetra nale amin'ny masonay andry ka ny masonao efa fantatrao tsy tokony nandeha tany ta andriamanitra de tomany mifony ity le maditra anao hoe tena meloko eo anatrehanao fantatro nefa fa ty afony forsena koa fantatro fa ty afo foana ianao eny nefa azalaina fanany fitiavan'andriamanitra aminao misy faharetany fa zavatra mahafinaritra de zao tsisy nahita mihitsy ka ianao nanao sitrapon'andriamanitra tsisy nahita mihitsy ianao efa kely hery io fa nierikely anananao de maninona mbola nentinao nitandrina ny tenin'andriamanitra ary nentinao tsy nandany anarany zany tsy mandany anaran' jesosy zany milafiny rehetrarehetra io za ranabavy tiako ranabavy izy ty kodaleoni anontany ahoana tenenina amin'ny olona ve anao atao batisy manontany zay io manontany any misy mika olona riavana matahotra tenenina mety misy olona menatra fantatry olona atao batisy zany fa zany nefa teneko anao ho anay zany tsy maninona zay efa zatra mamenatra ny olona fa ho an'le jesosy torinay sy teny zany retolo retolay fanohatra am'zany hitany fa na de efa kely hery areo de mbola mitandrina ny teniny any nyerikely tao aminy netiny tandremana ny teniny ary ndrindrindrindra tsy nandany anarany tsy nandany anarany halleloia
sotra ny fijona vavolombelona fa hitako ny fijona vavolombelonao io a mahafantatra ny anaranao ianao a halleloia nentina mbavaka teto fa sika nisy olana be ny asany fa inao zanao zavatra mitranga mifanohatra am'izany ny zavatra mitranga vomena azo félicitation tao ampiasana halleloia netintsika mbavaka tao anatin'ny niefatra larobinga am'izay raha tsy disoako de inefatra sabata raha tsy disoako tokony problème be eo amin'ny asan'izany olo zany nentina mbavaka fa dinahanina ndray sabata halleloia zay no ny valiny a raha tokony ho zava-doza de voaraiko zao message a sotra n'Andriamanitra lehibe fa androany nahazo félicitation be ny vadiny a fa meilleur ny chef d'équipe atao amin'ny fiasana halleloia de ny olana takona fa vonahitr'Andriamanitra ny seho de mivavaha de teneno ny vadinao a fa nentina mbavaka tao ambadika zany a Jesosy verina amin'le tany tenitetrika hoe tsy tena vita betsaky reto olo reto fa ny hany mba vitany de nitandrina ny didin'Andriamanitra nitandrina ny tenin'Andriamanitra de tsy nandany anaran'i Jesosy zany hoe na ho mafy na ho mora ny anaran'i Jesosy tsy nilaviny ianao zany mivavaka iany tokoko zary havana tena mivavaka zay vady zao vao nisy zavatra zay karakaraina kely de zava-dehibe a io zavatra neka ao atao io fa ny zavatra manahirana efa tafiditra anatin'le izy zay a vao tenen'leo le isaky ny sabata isaky ny sabotsy amin'ny folo a fivoriana lehibe momba n'io asy io zay efa tafiditra anatin'le azy tsy tenenay miloha zany zay efa niteny tam'le olona resaka aminay zay sabata tsy afaka fa tsy miankina taminy fa miankina any am'le zay rehefa iainan'ny olona niritra anatin'ny zavatra io isaky ny sabata amin'ny folo mivory zay sabata amin'ny folo zany aiza fahasambarana be eo atongotry ny tomponay mandefasanay mail izy androany zabatra tsy possible zany tsy possible amina de zay rery ara tsy tonga eo zay tsy afaka tonga eo kely ery zay rery angamba nygasy eo anatin'zay zavatra zay anatin'ny fikambanana kely zay fikambanana ngeza be moa izy fa tsy kely manera-tany fa ho ten'Andriamanitra manana hery kely any ianao zay le mampalahelo gasy kely mampalahelo kely zay mifaty zany mbola be keskily aby koa zay sao zay tsy afaka ohatrao zay zany le sabotsy ary zay tsy hoe manday zay tsy nandainga hoe ny sabotsy mahatsany zay de mba misy mariazy kely ataona de sabotsy zay marary ny ankizy de tsy afaka mihitsy zay fivoriam-pokona tsorona mihitsy ny marina zay mantsy tompoko a de mitandra ny andro sabaty zay tompoko amin'io ka rehefa sabotsy tompoko tsy afaka zay ka io foana nge ny fivoriana de tsy afaka mivory mihitsy zany zay tompoko satria maninona zay tompoko mitandra ny andro sabata resaka fivavahana io resaka ara-panahy nazavaiko tanaty mailina mihitsy ekeko mety zay rery any ohatry zany mety ohatrany compliqué ny fahitanareo anay hoe be anina be tsy afaka fa zay tsy afaka masina nge rava nyzany sabata zany ary zay nge rava nametany entanao indrindrindra tonga ty aminay reo ankizy reo zao androany afinaritra be ny sabata io miavaka no isan'andro raha mbola tsy nanandrana ianao a de andramoka izao hoe rapitso any a de atsaro nge zavatra ataonao hoe atsaro amin'ny fitiavana atsaro hoe amin'ny naim-ponao mihitsy hoe andeha mba anandrana isany raha nadarado a fa fahasambarana nge rehefa nyzany mitandrina sabaty zany fa tena ko anao hoe arena nge rehefa nyzany mitandrina sabaty tsy atakaminay an'izany zay ho raha hoe nareo atao mariazy ary raha tianareo tonga zay taza atao sabata efa fantatra efa ataonareo sabata le izy de zay zany tsy afaka no tonga mariazy fitsy zay ny raha tely zay tao anatin'ny zavatra ambe folo taona zay rehefa na fiarabana azy isany atao ny aly hery kely atao anatiko ny heriko kely za tsy matanjaka tsy de manana hoe tanjaka sy hery takiny ahoana fa ny kely atao anatinay a de ampitsoronay tandrina ny tenin'Andriamanitra de tsy andana anaran'i Jesosy tsy mianatra ny amin'ny filazantsary zany tsy mianatra hoa hainao kristianina tena kristianina to zany mitandrina sabaty tena mitandrina andro sabaty zay tompoko sao de efa tsy mihinana tena tsy mihinana zay tompoko halleloia sotanao jereny olona alao ny olona hijery Jesosy efa mijery aminao taloha ary Jesosy mijery a de mahafantatra ny tokony atao anao ianao a mijoroa ianao joroa ianao
tsy mamenatra ry havana ny fivavahana ny zanako io raha ho izy ny lava zipondrindra ao am-pianarana ka izy ny farandrindra gisitra tamin'ny ao am-pianarana de ekeko zany mety mamenatra ngam fa sadraka sy mesaka sy Abednego ary Daniel ilay nangataka tsinana afa-tsy hany-kotrana fa tsinana ny fihinan'ny mpanjaka inona moa ny fihinan'ny mpanjaka ny matavy sy ny natsiro tsy hoe tsika tsy mihinana matavy sy matsiro mihinana matavy sy matsiro tsika araka ny sitrapon'Andriamanitra fa fihinan'ny mpanjaka ange ry havana ka divay ny biby maloto ny hany-pi zay maloto fa izy evatra amin'ny raha tena alo hany-kotrana any fa niavaka tamin'ny tandapary niavaka ho ahy izy evatra amin'ny rahalahy ny kely ny erikely anananao hijoroy zany mitena nareo rano teo tahin'Andriamanitra ve nareo mijoroa aza mandany anaran'i Jesosy nareo miafinafina eo mandany anaran'i Jesosy nareo menamenatra hitan'olo io mandany anaran'i Jesosy zany akory tsy hoe mibedy tsy mibedy zany fa fanohatra ny mampahery anareo fantatra nke zavatra iananareo tsika tsy voatery mety anana hoe zay mivady aloha nijoro zay mivady fa nanomboka ny vavaka zany to de niteny tamin'ny fianakaviany hoe zay tsy mihinana le lapavavy intsony le dobla fotsinareo iny tsy mihinana intsony zay fa nataon'ny fianakaviana ohatry ny ahoany fa fampitantana tsara mpivady jorontsika halleloia mijorontsika satria zao ny manafaka antsika ny aretina tsy ny havatsika na ny namatsika mivavaka ao atsika zareo mampahery atsika zareo fa Jesosy le hijorontsika no mitany fiainatsika ka aza mba menatra zany de zao ny tenin'i Jesosy fantatra fa manana herikely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako akoho misaotra anao androany na de anao mijoro miseho anarany io ary halleloia na de anao miseho anarany eto inge Patricia Rarimalala izany tsy mahita anao zao fa mijery eto Yando Andry izany tsy mahita anao fa mijery eto Fleur hitan'ny olona inge anao Angela io Vero Rasoa Pasteur Rondro Iazasika Patitsy Emy Manambotso Katovik Kanto Dina Malala Erika nareo inge hitan'ny olona vosiny fa nareo manaraka an'le vosiny manaraka zay misy olona inge ao ambadibadika eto tsy sampotra anarana eo iny ataotsika eto mivavaka ny ataotsika eto ka tsika manompo sampy tsy mamosavy tsy miteny ratsy tsy mitarika ny olona hijangajanga fa mitarika ny olona naja tokantrano tsy mitarika ny olona angalatra fa mitarika ny olona andeha amin'ny fahamarinana halleloia tsy mitarika ny olona andeha hanao zavatra hafa fa hitarika ny olona anana araka ny sitrapon'Andriamanitra fa zao ny zavatra ataonao na kely any ambadibadika any de ataovy manao anao taka ny Gamaliel na mpianatra mangingina ny Paoly namoaka mpiampiofana sy mpianatra baiboly tany ambadimbadika tany tsy nakadera taman'olona i Gamaliel halleloia tsy menatra amin'ny filazantsara azy izy Patricia Rarimalala halleloia fa indro izy Jesosy alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana izay milaza ny teny jiosy kanjo tsy izy fa mandainga indro ataoko tonga ekoako eo alohan'ny tongotra reo fa ho fantany fa za efa tia anao halleloia misy mpivavaka mivavaka ihany izy fa efa sinagoga ny Satana teneniko anao fa efa be dia be zao ny fiangonana ny fahitanao azy fa efa sinagoga ny Satana izy zany hoe efa tsy Jehovah ntsony miaso anatin'izany fa ianao raha io kely erananao io mijoroa ianao fa reny rehetrarehetra reny ho ampiondrehan'i Jesosy eo amin'ny tongotra ao ary ampahafantarin'Andriamanitra andreny olo reny fa tiany ianao mijoroa de mahereza hoy ny tena Andriamanitra diny favolo satria tsy resaka lalina momba ny fa ataontsika resaka manaraka ny momba an'ireo olona izay efa nivadika de nandeha tsikelikely nidina tsikelikely ka raha fiangonana masina ny nidina tsikelikely afa-boninahitra tsikelikely ny tsotsorika tsikelikely de efa lasa sinagogan'ny Satana ny sinagogan'ny Satana zany taka ny tempolin'Andriamanitra zay mahatamana an'Andriamanitra de ny sinagogan'ny Satana ndray maninona mahatamana ny devoly feno laingalainga kely feno fitsangatsangana kely feno fitiavam-bola kely sy ny fitiavam-boninahitra kely de oko fantatrao fa rehefa zavatra mahatamana azy de efa sinagogan'izay hitoeran'izay fa nefa kosa ny mponina sy ny mpino tao amin'ny Philadelphie de hoy Jesosy satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao za kosa
ingeravana ny hitandremantsika ny ohatra amin'ny faharetana ary hitantsika anatiny hoe lo tsika hitandrina ny tenin'andriamanitra amin'ny faharetana fa ambadika misy varisoa ngeza be zao le varisoa izay tsy hananany olona rehetrarehetra andininy fafolo satria efa nitandrina ny telo tamin'ny faharetana ianao vitany ianao misy fitiny famaly eto ny anjaranao a mitondra ny appornao ianao mitondra ny zavatra terinao ianao mitondra ny anjara brikinao ianao de reto ny anjara brikinao fitandremanao amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny faharetana zay fotsiny efa miteny hoe faharetana zany de misy zavatra heretanao misy zavatra lalovanao misy zavatra diavinao fa ianao maninona foana mitandrina ihany ianao vo ozongozony ianao ka vo ienjika ianao ka tsy tenenina anao ka nisy fotoana nisy olona nanarinay ela nanarinay zany olona zany tandremanao amin'ny zavatra ataona io na maivaniny le zavatra tsy mety nataony ze io ve zavatra kely de voatena saradalana mihitsy zay tsy afaka de nifandray ara-pa hoe resaka ara-panahy zany zao satria ny teneny hoe misy zavatra tsy mety io zavatra ataonareo fa io a ivily io averiko aminao foana ho ariavana fa rehefa mandeha tsika autoroute na tsy autoroute koa ary rehefa mandeha tsika na de route départementale sy ny sisa de mandeha aloha miaraka miara-dalana de rehefa ivily lalana hafa de tsipika ligne discontinue aloha fa manomboka amin'ny fanetinety reo ligne reo eo ianao zany de fa mila manapa-kevitra hoe ivily aria sa ivily ary eo de fa raisinao fanapa-kevitra fa rehefa aloha iny ligne iny a lasa continue lasa ligne tsipika mitohy de manomboka ianao tsy mahazo mivily tsony nefa mbola misy famindra-poky anany mbola afaka mivily any ianao tena tsisy tomobile tena mandika lalana kely zany de afaka mivily satria diso lalana ianao fa avy eo amizay fa manomboka misy an'ilay tsipitsipika lay misy tsipitsipika fotsifotsy manoatra zao midikany iny efa tsy afaka mivily tsony mihitsy ianao efa aniny azy a atiny ianao fa nareo mbola mifankahita foana mbola samy mifankahita ihany ange eo fa ny ligne ny manasaraka ary betsaka ho any olona miteny hoaizinareo ho any a Paris zay efa kahita any a Paris zany eo manomboka misaraka ny lalana oko fantatra fa aloha isy lalana ivily be amizay fanohatra ny makany a Paris riavana de mbola ty am'le mbola zavatra kely mbola manomboka tady fanetinety ny ligne discontinue de jerevo ny fanapa-kevitra ao zay tam'zany netretiny hoe nareo koa de tsy ampahafiry mivavaka de zavatra ohatr'izany koa hoe de mbola zazara-panahy nareo ka eny ary zazara-panahy zay fa losa mety am'izao tsika miteny zao tonga tamin'ny fivilian-dalana tsy zay tsy azo verenina tsony angamba izany olona zay nyteny tam'zany zay teneninay nareo fa tonga hatramin'ny hoe nareo fako nampitovin'olona tamin'ny fako zay mivady tam'zany nefa zay tsy hoe teny ratsy fa teny hoe tsy mety le zavatra le ataonareo amin'ny ara-panahy fomba fanantonareo an'andriamanitra fako nareo izy ny olona eny ary fa fako nefa ohatra mbola hita ihany fa misy olona tsy fako zany a efa kazara havana teteny aminao androany a manana faharetana mitandrina ten'andriamanitra ny anjaranao de mitandrina amin'ny faharetana ny anjaran'i Jesosy kosa ao ambadik'izay de maninona hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiahatra am'izao tontolo zao ho fizahany toetra izay monina ambonin'ny tany enjana nge zany ry havana ny olona rehetra eto ambonin'ny tany de ho tonga amin'io daholo hoe andro fakapanahy hiahatra am'izao tontolo zao ho fizahany toetra fa zany efa teteny aminao zao io toerana zao io fotoana tsy tamin'ny 1960 io tsy tamin'ny 1980 io fa raha jerenao ny zava-misy de zao hiainatsika zao a zao 2021 hiainatsika zao io zavatra resahany fakapanangy ry havana am'izao fotoana zao ary fantatra tsara io zavatra zay tsy maintsy hijoroantsika io
ao arina kely am'izao izy efa manomboka any Canada agny zao hitanareo iny zavatra ny publie andranabavilaovilinga mba nipartager anazy iny aloha any Canada ange zao anareo zay mipetraka any Canada ka efa tsy azo atao tsiny ny manokatra fiangonana manao fiangonana any tokantrano ohatra anazy zany zany zao a raha any Canada mampivavaka olona leto de samborin'ny pôlisy aby isaoran'Andriamanitra eto Frantsa mbola tsy ohatr'izany fa eo zany ry havana malala de andro fakam-panahy zao ny fanangolen'ny devoly zao fa ny zavatra mahafinaritra de zao ho atsika le nitandrina ny didin'Andriamanitra tandrina ny tena trano tandrina ny ten'Andriamanitra toy ny hoe nareo reto de tena tsisy atao mihitsy inona tsy lazain'ny olona momba atsika fa izao andao ataotsika ihany le izy satria ao ambadika io efa misy zavatra assuren'Andriamanitra assuren'i Jesosy eo amitsika de ny tahirizany atsika ny arovany atsika tsy engeravana kavoaro amin'io za tena teneko anao fotsiny rehefa hijoro hoe za tsy hanao an'io io zavatra hiforcena ny olona rehetrarehetra io misy olona miteny zany misy fotoana tena ohatrany hoe te hanao toriteny manokana mombany hoe manao an'io ihany tamin'ny heritaony fa mbola tsy resy lahatra ny olona fa io mariky ny bibidiry amana ary mibetsaka mihitsy ao pastera miteny hoe tsisy an'izany tsy mariky ny bibidiry zany fa inona ary zany mariky ny bibidiry raha mba jerenareo zany zao ny baiboly am'izao andro iainantsika zao am'izao andro efa jerentsika hoe ohatrany ny efa andro faraparany ihany nge ny horohorontany be ny tsy misy ny resaka ady amin'ny tafika ny ary mitsangana ny ady amin'ny ary sy ny horohorontany mafy sy nzeo tany tresaka sy ny zava-doza rehetra sy ny faratsiany olona rehefa am'izao andro zao de misy zavatra hoe forcena ho ataonao apetaka aminao de zay tsy misy an'io tsy mahazo mandeha boîte de nuit tsika aloha fa tsy makantsony de mbola tsy taitra tsika zay manao hoe tsy mahazo mijery fety de ohatra mbola tsy taitra ihany tsika tsy mahazo miditra anaty fiangonana feno olona zay tsy vitan'io zavatra io de efa tsy manomboka heritreritra ve tsika tsy mahazo mandeha roplanina zay tsy de mbola tsy tonga saina ihany tsika hoe inona zany io zavatra io taizanao no nahita zavatra ohatrin'io ary zany tsa hiandro zavatra ohatry ninona indray ianao sa ianao tena heritreritra mihitsy isy mariky ny bibidia ty zany misy marika sarina bibidia misy tandrika de bibidia de io misy sary atao tatouage io mihitsy zany de iny atao hoe mariky ny bibidia zay ve zany ianao voiteny hoe oe io mariky tonga eo am'le mariky ny bibidia avy daholo zany makaty am'mpanao tatouage eo amin'ny andro na so amy tanakavana de misy mariky ny bibidia lio anakely na zany de ina zay hoe io misy pastera misy pastery teny hitanareo zao mahireza tonga eo mariky ny bibidia tsika zany hoe nieritreritra izy inona zany ny zavatra endrasanareo afahanareo miteny inona ny zavatra ezahanao apetaka amin'ny olona rehetrarehetra am'izao fotoana zao fa tsy ho fanafany tsy ho vaksiny io sanareo mahita koatrin'io sanareo iandro inona ray nefa ny andro ty efa jerenareo ty fiazakazahany faratsiny ny fahavetavetana ambony indrina rehefa entina eo ambonin'ny altara de iandrinona zany tsy iandrinona zany nareo fa ho anay de tazominay tazominay atao fandarin'andramoka izao tompona andraikitra amin'ny teniko nareo rehefa mpanakanto no nareo tsara ty rehefa mpanakanto olo malaza no miteny manaova vaksiny de manao nareo fa rehefa mpanompon'Andriamanitra miteny nareo aza manao an'io nareo fa mifandraiky amin'ny lazain'ny apokalipsy sy ny Daniel io de tsy heno nareo fa fantaniko anareo inona kay ny zavatra indrasantsika artiste ve no avy eo fa raha artiste no avy eo aloha meno ale artiste manetana hoe ataovy reto io fa tsy maninona fa raha tena mba Jesosy ny andrasanao avy zavatra ara-panahy de mba olona ara-panahy zay miresaka zava-panahy mba haino ihany fa indraho any enenanao tsitra lalina am'izay fa za te teny aminareo androany maharety anao hatramin'ny farany fa Jesosy hiaro anao rehefa ao anatinao zay za Jesosy tsy hanao an'io fa tena teneko anao fa mahita hevitra mahita lalana anafahana anao amin'io Jesosy ny olana amitsika obligatoire le izy lasa tsy afaka anao zao de nenao to de tsy afaka andeha vacances
de anao zao de ny am'le le point le vacances no zany te tsy hanao vacances ary raha mba tenenkany hoe te tsy ho any an-danitra be toy zany hoe aleoko mandeha vacances ka fa za ndray raha zany ampitsapitainao aleoko na tenenana aza tsy maintsy tsy mahazo mivoaka ny trano tsony fa ny voako ato tonga de za efa hiakatra any an-danitra de halleloia ny anao le zavatra tsy afahanao mandeha de tsy afaka hijery fety hoe de tsy afaka andeha roplanina hoe fa ny anay indray de zao de sanatria ve tsy ho voaray rehefa tonga jesosy hinona moa zay vacances ry havana malala tiako be nareo andaotsika mitandrina raha vitanao mitandrina an'io jesosy iaro anao amin'ny lafiny rehetra mihitsy tonga ny fakany andro fakapanahy fa ianao ho voavonjy ao anatin'izany mahita hevitra iarovana anao foana jesosy fa za tena teneko anao mahita lalana moananao foana amin'io fakapanahy io ny fanahy masina fa ny anjaranao de ninona no mijoro mitaka ny Philadelphie de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa zao ny tenin'Andriamanitra ho afaingana hitanao ianao hiaritra eo mety mehezan'ny olona hoe tsy afaka nanao vacances tsy afaka andeha roplanina fa jesosy mikika amiteny ho afaingany roy jesosy hoe miaritra an'io nareo afaka 100 taona tonga mafy any azo atsika fa jesosy ao ambadik'io pression io ao ambadik'io ianao mahita ny olona ndry vita zany ny olona tena andeha roplanina zany ndry mampamangy amin'ny roplanina any mampamangy amin'ny hôtesse sy ny steward fa za tsy fa jesosy ao ambadik'izay koa mbola miteny sady iaro anareo zany fa zao koa courage fa ho afaingana halleloia ho afaingana ary matetika efa voalaza fa ho afoezana misy zavatra rehetantsika fa sady ho afoezana no jesosy ho afaingana fa ny angatany aminao de zao tany mafy halleloia zay anananao tany mafy zay anananao misy zavatra eny aminao eny mba tsy hisaka ny satroboninahitra fa raha maresy ianao amboniny zandrehetra zany eto an-tany eto ny arovana anao tsy azo ny fakapanahy eto ny arovana anao tsy azo ny fanangolen'ny devoly eto ny arovana anao tsy aran'zao fakapanahy ratsy fizaha toetra am'zao tontolo zao ty eto an-tany zany halleloia eto an-tany daholo zany fa ny mandrak'izay raha tazominao tsara zay anananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao de amboniny zany rehetra zany rehefa ao an-danitra anao tsy olon'olom-poana koa fa ho atao andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra tsy mialo intsony ahy ianao mahita ny voninahitr'Andriamanitra foana halleloia ry Philadelphie ty anao jesosy za andro any miteny fa misy lalana varavarana sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha andro any fotsiny manapa-kevitra hoe za hijoro jesosy za jesosy hijoro amin'ny anaran'i jesosy indray nitsofako rananao andro any fa isy lalana sokafan'Andriamanitra tsy misy maharindrina intsony ny ady tonga ny krizy tonga sisy fa ny anao misy lalana sokafan'Andriamanitra de tsy misy maharindrina intsony raha fonina hijoro anao mijoro de mahireza fa tianao jesosy vonahitra ny eo an'Andriamanitra iray any misaotra antsika nahatra ny ohatran'ny farany za matoky fa namperinao zany tenin'Andriamanitra zany ary matoky fa atao anatin'izany rehetrarehetra zany de misy olona eto nanomboka niova famindra ary nanomboka iova lalana ihany koa de Andriamanitra ny anome antsika rehetrarehetra mijoro tany mafy zay anananao ny herikely anananao tsy mila hoe matanjaka be takiny ahoana ianao fa zay zao olona tsy matanjaka fa zay nanapa-kevitra mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao zay sitrapon'Andriamanitra satria fantatra efa ao ambadiky zany misy zavatra nampanantenaina ny Philadelphie de androany koa ao ampanantenan'Andriamanitra anao zany raha vonina ianao mijoro vonahitra n'Andriamanitra rery any tenenao ohatrany anabavy hoe za hijoro jesosy fa raha mijoro ianao, dia hiaraka eo anoloan'ny ranomasina fitaratra tsika hitendry ny lokanga
iarahira am' jesosy a lay zanak'ondry a iarahira am' mosesy a ny firano mosesy a ao an-danitra ao voninahitrany a ho an'andriamanitra rerany a makasitraka tahiny tompontsika rehetrarehetra amen. Itsangana Jesosy amen tompo amen lehibe sy matalanjo manesanao tompo andriamanitra tsy mahitsy sy marina ny lalana ry mpanjaka mandrakizay izanotsy ataotra ary izanotsy ankarazany anaranao tompo ianao no masina tompo ianao no masina ary nisan'ny anara dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra hitana ny lokangan'andriamanitra ary mihira ny firano mosesy hanompon'andriamanitra sy ny firano zanak'ondry izy amen. Maveritsika zany iry zany a dia arisaintsainan'izany tsika rehetra androany a dia tena hoe za Jesosy a mateo isan'ny maharesy ahako Jesosy halleloia tena hoe efa kely hery fa nomenao hery Jesosy a kely ny herinao a fa efa nomena ny hery afahanao mijoro ianao halleloia sotra Jesosy a amen tompo a tsisy mahotsonanao tsisy atahoranao an'izany bibidisy 666 zany fianao arovan'andriamanitra ianao halleloia tapao fotsiny hevitra mijoroa ianao mitsangana ianao amen ndao hiarahira ho an'andriamanitra tsika ry havana lehibe sy matalanjona ny asana tompo andriamanitra tsy mahitsy sy marina ny lalana ry mpanjaka mandrakizay izanotsy ataotra ary izanotsy ankarazany anaranao tompo ianao no masina tompo ianao no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankokeo iankoke ho
nisan'ny anarana dia nitsangana teo amorony ranomasina fitoratra hitana ny lokangan'andriamanitra ary mihira ny firany mosesy hanompon'andriamanitra sy ny firany zanak'ondry izy. Amen. Rahantsika vavaka izany ry havana malala, rahantsika vavaka izany iry izany dia izany toroteny izany ihany koa dia hitentsika hoe za Jesosy za te hijoro Jesosy za Jesosy te hijoro azonao ataony mijoro ry havana, azonao ataony mijoro ry havana, tena azonao ataony mijoro. Maninona ny olona ny afaka mijoro na hoantsika ny tsy afaka hijoro ry havana? Tokony afaka hijoro ianao. Raha ny fanapa-kevitra aza manaiky mijanona eo fa mitsangana ianao, tsy eo ny fitsara. Teneny hoe Jesosy kely ery afa omeo ery aho, ary rehefa omen'Andriamanitra ery ianao dia ny azy atao voalohany. Miandry ianao ny satro-boninahitra ry havana, miandry ianao izany tsodrano rehetrarehetra izany. Ataon'Andriamanitra mihitsy izay mety, ataon'i Jesosy izay mety rehetrarehetra hitehirizana anao. Matoy ny olona iray tsy voatahiry dia izany olona izany no nifidiny tsy ho voatahiry. Fa Jesosy ry havana vonona ninona azony atao mba hahavoatahiry azy sy ianao dia ataony izany. Tianao Jesosy no tsy kisaintsainana izany. Saintsaina fa misy lanitra miandry anao, ary raha misy lanitra miandry anao, inona no tokony ataonao? Lanitra izany teneninanao izany fa tsy tany, tsy Dubai izany, tsy Californie izany, tsy fantatro avy ny toerana hitanao mety hoe tena tsara indrindra, mety hoe mba tianao aleha, fa lanitra izany ry havana, lanitra izany. Teneny hoe Jesosy za hijoro a Jesosy za Jesosy tehirizo ampaherezo andro farany izao, tao any an-danitra ry havana malala, tao any an-danitra ry havana malala. Fa akaiky ny farany, akaiky tsy ny farany fa ny andraisana ny olo-masina. Ary amin'ny fotoana miala eto ny olo-masina dia tonga izany fahoriana be, tsy mbola nisy ohatr' izany ary amin'izany fotoana izany dia ho fahoriana vao mifono olona dia fahoriana, mandra-patoriny dia fahoriana. Fa na anatin'ny toromasony azy dia efa misy mibaiko any anatin'ny sainy any dia mbola fahoriana ihany koa. Tsika ry havana raha mijoro efa tsy eto tsontsika amin'izany, tsy eto tsontsika, any anatina toerana mahafinaritra, toeram-pitsarana. Pahiry ianao androandry, afaka hijoro ianao afaka hijoro ianao manana herikely ianao manana herikely ahafahana mijoro ianao, mijoro ianao. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao androany, misaotra fa tanteraka teto ny fotoana. Nangatahako aminao Jesosy dia namafy ny tenanay ny rahanao teto, fa fanahinao masina kosa nondraka. Ka izany teny izany dia vonafafy izany dia amoa avy zato eny anatin'ny tsirairay avy, dia amokatra be dia be, dia mba hajoro daholo izay rehetrarehetra reto Jesosy dia tanteraka ny faniriana hoe raha mora tonga ahita finoana fa ahita finoana be dia be ianao hijoro eto. Izay Jesosy anisan'ny finoana mijoro eto amin'izany. Halleluia. Dia tehirizo ary izay Jesosy, ampaherezo fa mila anao izay, ampaherezo fa tena mila anao, tena miandrandra anao ary tsy manana andrandrena afa-tsy anao. Voninahitra ho anao Jesosy, tafio ny herinao ny tsirairay avy, aza velanao irery, aza velanao hiady rery, fa izay rehetra vonina hijoro dia tafio ny herinao mba ho afaka hijoro hatramin'ny farany. Fa raha mijoro hatramin'ny farany izay, raha maharesy izay dia tsy lavitra anao intsony, fa andro eo amin'ny tempoly, ary ianao eo amin'ny tempoly mandrakariva. Misaotra Jesosy
fa misy olety mbola marifirefo mifinoa dia atsangama tomboy dia paherezo izy saotra Jesosy kely mivoalazako teto misy olety miangatabavaka Jesosy satria marary misy olety tena anaty trosa lalina misy olety tena tsy mety mandroso mihitsy ny fiainana misy olety Jesosy mandalo olana tsy misy ohatr'izany fa zay koa tsy mbola nahita Andriamanitra ohatranao fa ianao ilay Andriamanitra tsy misy ohatr'izany dia matoky anao hafa hijery ny tsirairay avy fa jereo Jesosy ny fotoana lanin'izy ireo teto androany asabenanao verimaina fa misy ny olona nampifohy torimaso teto misy olona efa reraka manao ny asa nefa mbola miaritra eto mandrandranao nge izy Jesosy dia aza dininao reo misaotra Jesosy dia vorisy Satana fahatramboranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tamin'izay nafafy teto ho voninahitra Andriamanitra rerehany misaotra Jesosy maralo halleluia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena dia andao ampandrosotsika na nabavintsika Berta avy any Koweït ivavaka ho an'ny firenena tany tompo arana bavy Berta. Alleluia, tahintony pastera dia tahintony totsika rehetra iara ivavaka risika. Andriamanitra rezanaka fanahy masina tsara indrindra io mbola faly misaotranao izahay misaotranao tompo Andriamanitra noho ny fotoana izay nomena ho anay amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka fiambenana izao tsy hainay tsy saotranao tompo noho ny fitiavana ho anay sy mindra-fonao nafahanay nandray nytoninao masina ary niverany anaranao izahay nanome voninahitsy ny anaranao tsy miafiny aminao Jesosy malala hetaheta-pony tsirairay avy izay nanaraka izao fandaharana izao tena miandrara ny famonjena avy aminao ary manaiky Andriamanitra hijoro eo anatrehanao indrindrandrindra ny amin'ny asanao fa himanokana Jesosy izay tsirairay avy tafiny-herinao ary ny tanana mahery Andriamanitra no hitantana ny tsirairay avy izay nanaraka izao fandaharana izao mba tena hifantoko aminao Jesosy malala eo ary na inona ny tafidifika izay kasaky amelany tsirairay avy ampangozogozo ny finonay dia apetraka feno ampelantananao izany fa hijoro mandrakariva Andriamanitra izahay fa matoky ny fanatrehanany eo amin'ny olona tsirairay avy ary ankehitriny Jesosy malala eo dia mivakoka ho an'ny firenenay fantatrao Andriamanitra izany firenenay izany maro Andriamanitra mizafoka izay tsy araka ny sitraponao izay mampienitra ny olona ny amin'ny fanarahana dianao izay tsy mampifantoka ny olona Andriamanitra ary tena manao tsy zarizary ny amin'ny fanompoananao Andriamanitra entina mibavaketo izany firenena izany izay mbola anatin'ny fahalemena ny ara-panahy Jesosy atao hanana fijoroana mandrakariva eo anatrehanany amin'ny fanompoananao Andriamanitra ary ampafantaro tsirairay avy ny didinao sy ny fanatrehana ny amin'ny olona tsirairay avy ny amin'ny Madagasikara-nay Jesosy fa izany no ahavan'ny famonjenany amin'izany Madagasikara-nay izany atao hanana fijoroana mandrakariva eo anatrehanao atao virehareha fa ianao Andriamanitra rery ihany no tono sy mpamonjiny amin'izany firenenay izany apetraka feno ampelantananay izany Jesosy malala eo ary maro Andriamanitra izay tsy araka ny sitraponany amin'izany firenenay izany mba mindrafo amin'izany firenenay izany ianao tompo mamela ny fahafanay aza velanao ho laviny amin'ny asa izay tsy araka ny sitraponao satria maro Jesosy amin'ny fahafana izay atao amin'olona tsirairay avy mahatonga Andriamanitra ny tsy fijoroana eo anatrehanao indrindrandrindra Andriamanitra tsy nifitrika ny amin'ny fanarahana ny dianao entina mibavaketo izany Andriamanitra tena hididina amin'ny anaran'Andriamanitra izany firenena izany tena handroso ary hanana fijoroana mandrakariva fa ianao Andriamanitra tono sy mpamonjiny amin'izany firenena izany ary izao fandaharana kely Andriamanitra izay indesina mamafy ny tenao sanany amin'ny tombo Jesosy any ositra ny tsirairay avy izay mijoro eo anatrehanany amin'izao asanao izao apetraka feno ampelantananao izany rehetra izany ary izao sabata masina izay efa diavinay izay Andriamanitra dia apetraka feno ampelantananao hanovozany ny hery ary hanavozany ny foam-panany tsirairay avy indesinay hijoroanay hanaovanay ny asanao reso izany vakoka izany Jesosy voninahitsy ny anaranao masina ary ny famonjena izay efa amena amin'ny mpanompo vavinara-pitso Andriamanitra ny amin'ny alalan'ny batisa Jesosy dia apetraka feno ampelantananao izany satria efa miaiky hijoro eo anatrehanao izy ary hanao araka ny sitraponao misaotra reo misaotra fanahy masina tsara indrindra eo halleluia amen halleluia misaotra betsaka na bababeritsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay tonga ny fotoana isy rahantsika
sotranao nahatreny hatramin'ny farany raha tsy teto anao dia nangingina rery teto zay raha mbola tsy tonga amin'ny ranon'anitra jesosy dia hoenento ndraitsika rapitso manomboka amin'ny rapitso amin'ny 6 ora maraina dia hoeninao eto ny commencement irahanao amin'ny rahalahy Jonatana commencement akira arahan'ny famehitinana ny toroteny zay entan-drahalahy dia amin'ny ray ora sasany tonga eto indray zay mivady hitarika fotoana mampionana hitarika antsika anaty fiankaviana sy fiderana dia tonga eto koa hitondra tenin'Andriamanitra dia mahereza daholo ary ny fandarantsika fanavavaka fiambenana kosa raha mbola tsy tonga Jesosy dia amin'ny lahady alina indray dia efa iona eto dia samy hitahin'Andriamanitra isika tsirairay avy voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny lahady no mandeha ao anatin'ny Akira radio ny toritentsika rehetra androany sy ny rapitso izay henonao amin'ny http de 3w.andramokaizao.com izay efa isy izareo anaty commentaire eo efa aveo iny ahafahanao lien ahafahanao mihaino ny Akira radio dia tahiny tompo daholo maherezintsika rehetra halleloia amen